diany madio fo fa izaho dia saiki ny pilisatra ny tongotro saingy solafaka andiko satria mialona mipirehare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy iza no hainy an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza nofoky sy nifoko dia mbola vatana ampinifoko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao fokotomany matetika anano malota welovina noy farane efa ulimpetabe efa mananao jesosio manananao gaziawaksan letrizani samatra Zanak'Andriamanitra matetika anano manuta airesika zanak'Andriamanitra welovina noy farane tiromafy ny teny efa ulimpetabe fa raha miray amin'ny toy ianao ka mitoetra ao anatinao teny jesosio manananao dia angatao izay tianao na inona na inona na inona na inona mahotonga aminao izany amen Yarevava sigaretra sotanao zay Andriamanitra rainay nanomezanao ity toby lehibe farimena ity nohony amin'i Jesosy Kristy zanakao ka hanomezanao fiainana mandrakizay ny zanaky ny fifoazana rehetra sorananao koa ny natratraranay ity isan-taona fa 47 zay tamperahana ity ity ahatsiarovana indrindra ny asa famonjena nataonao amin'i Jesosy Kristy ka namohazana olona maro mba hoanao Jesosy Kristy tompo ka natokanao mpiandro pastoro mpanao raharaha ary natokanao koa amin'ny fiainana mandrakizay dia tahio ny teninao amin'ity maraina ity ahafahana mandreny teny fampaherezana hitarikana indrindra amin'ny finoana sy ny fahatokinanao jereo manokana ireo raha lasana vavy izay tokanayno amin'ny zara fanompoana mampiandry azy ao koa mandeha missionnaire hita ranomasina irahanao mba ho vavolombelonao anambara ny teninao satria miantso olona maro amin'izany asa fanompoana izany ianao apresy fosaina ny mpanomponao rehetra atanteraka misionanao eto amin'izao tontolo izao ka tsisy hovelona dia ray aza satria fa mahazo ny famonjena maritra mandrakizay mianaranao dia Jesosy Kristy tomponay mametrahana izany fataka izany amen fa ny miaravatsika rehetra ry avana mahatratra ny fankalazana ny isa-taona fa 47 izay ataontsika eto amin'ity toby lehibe farimena ity saotra ny tompo manokana sika no zany fotoana lehibe zany satria izy nanome antsika ny andro ahafahantsika nandre telo maro izay nozaraina tamintsika tao anatin'izao isa-taona izao ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny fanevy nalaina amin'ny Malakia toko faharoa dia ny 5 Malakia toko faharoa ary ny 5 tapany voalohany ihany izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny fanekevy taminy dia fiainana sy fiadanana ray masonao manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen ry kristiana malala tongoina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Andro mahareraka ny andro iainantsika ankehitriny avana. Iza no tsy manana ady, iza no tsy reraka, ary iza no manana fiainana milamina amin'izao andro ankehitriny atretsika izao. Azo lazaina fa andro mahoro koa ny atretsika ankehitriny. Tonga manafika antsika ireo karaza-paoriana sy sendra maro samihafa. Mampiditra mpianatra ny maro ankehitriny ary mahatsapa izany hamafy ny fiainana izany. Fantanina mipetraka dia hoe iza ny olona manana fiadanana, iza ny olona sambatra ao anatin'izany fahoriana tsy voamantany iainantsika ankehitriny izao. Ao ny aretina, sarotra sotana, ny tsy fahampiana, tsy fandiam-pahalemana, ny fahavoazantsika ara-toekarena, ny fidirana ao anatin'ny fahasarotana ankehitrika ankehitriny. Sandrindra ny avana ny valian'izao faneva anjarantsika ankehitriny izao, ka hitenenany tompo amintsika fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Inona moa nataon'olona hoe fiainana ary inona ny ataon'olona hoe fiadanana? Maro ny olona mieritreritra fa ny atao hoe fiainana sy fiadanana dia fananana fiainana tsara vokatry ny fahatombanam-piainana. Rehefa tomombana tsara ny fiainana, rehefa milamina tsara izay atao, dia izay natao hoe fiainana sy fiadanana. Misoratra masina kosa ry havana. Dia mampifamatotra mandrakariva ny atao hoe fiainana sy fiadanana. Ampifamatorony ny atao hoe fiainana sy fiadanana. Ampianarany soratra masina amin'izany fa ny fiainana sy ny fiadanana dia fampanantenan'Andriamanitra ny mino amin'ny fanomezan'ny fifaliana rehetra manomboka eto an-tany ka hatrany an-dany izany, ary amin'izany manomezana fahasambarana sy fitahiana rehetra ho an'ny zanany. Omeny ho an'ny zanany izany. Izao rehefa ry havana. Rehefa miahenjana sy mangidy amintsika ny fahoriana, rehefa andalovany fijaliana isika, rehefa atongavany fangirifirina ny fiainantsika, manoloana an'izany indrindra mitondrany tompo teny fampaherezana, teny fampihomonana, teny fanomezatoky, ary ampanantenan'Andriamanitra antsika ka nomezana izao fanevo izao antsika ka hitenenany hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Ny dikany hoe fanekena ry havana dia mifamatotra ny dikany na mifehy. Mifamatotra izay no atao hoe fanekena. Ny fanekena zany dia tsy hafa fa fifandraisana mifototra amin'ny fanoratena ka misy ny fampanantenana sy adidy ao anatin'izany fifanekena mifamatotra amin'ny fanoratena sy fandraisana andraikitra sy ny adidy izany. Amin'izany dia Andriamanitra no mampanantena fiainana sy fiadanana, ary Andriamanitra mandray andraikitra ka manome fiainana sy fiadanana ho antsika. Ary izany fiainana sy fiadanana izany nefa dia mifamatotra mandrakariva amin'ilay atao hoe fanekena. Fanekena fa tsy fifanekena. Tsy fifanekena izany hoe tsy ianao sy Andriamanitra no mifanome toky, fa Andriamanitra no manome toky ianao. Izy manao fanekena aminao satria izy mandray andraikitra amin'ny fiainanao. Noho izany faneken'Andriamanitra amintsika dia hanome fiainana sy fiadanana izay mifamatotra mandrakariva amin'ny hazo-fijalian'i Jesosy Kristy izany. Nahoana moa tsy atao hoe fifanekena? Satria raha atao hoe fifanekena izy, isika mora mivady, isika mora miova, ary indrindrandrindra arakaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy mahatonga antsika tsy hatazona izany fanekena izany. Ka natao hoe fanekena izy satria Andriamanitra irery manatanteraka azy eo amin'ny fiainantsika. Mifamatotra mandrakariva amin'ny teolojiany azo fijaliana ry havana ny fiainana sy ny fiadanana
ka ampifamatoron'andriamanitra mifanekeny zany. Zany teolojia momba ny azo fijaliany zany dia mahakasika indrindra ny amin'ny fahamarinan'andriamanitra, mifandray amin'ny anamarinan'ny mpanota, anamarinany atsika zay tsy marina, ary andriamanitra ao anatin'izany dia mahatoky izy ka manao fanekena ary mahamarina ny mpanota eny hatramin'ny mpanotra sy mpokony aminy azy. Antsoina isika mba hatoky azy satria manamarina ny ratsy fanahy izy, ary amin'izany fanamarinana zany no fidianany atsika na dia heveriny zao tontolo zao azy fa malemy izy, na dia heveriny zao tontolo zao azy fa adalo izy, na heveriny zao tontolo zao azy fa tsinotsino misy atsika. Nefa zany indrindra mandrany atsika kanovany fanekena eo amin'ny fiainantsika. Zany hoe ny teolojia ny azo fijaliana no izaran'andriamanitra amintsika ny fiainana, amin'ny teolojia ny azo fijaliana no izaran'andriamanitra amintsika ny fiadanana. Raha miresaka fiainana sy fiadanana sika rehefa no midika hoe zany fa milamina tsy misy limika ny fiainantsika rehefa miaraka antsika, indrindra hoe ny fiainantsika rehefa manana fiainana tsara isika. Raha ataontsika ny fantaniana hoe iza ny manam-piadanana ao anatin'ny sedra, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatsara, iza no samy totely fantatra fa miadana izy rehefa tratran'izany. Ary zany indrindra no lazain'ny Paoly apôstôly rehefa milaza izy ny ampifamatonana zany fiainana sy fiadanana amin'ny azo fijaliana zany dia misy ao anatin'ny Korintiana faharoa faha 1:20 ny 2:13 hatramin'ny 2:17 amin'izany hitanenan'ny Paoly apôstôly ampifamatonany amin'ny atao hoe fiainana sy fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ao anatin'izany azo fijaliana zany. Ambarany amin'ny 2:13 fa mpanompon'ny Jesosy Kristy izy, satria Jesosy Kristy ny tompony fiainana sy ny fiadanana. Ka ao anatin'izany indrindra dia misasatra izy na hitraponjana antranona izy na matetika izy, mikapoana be izy amin'ny fahafatesana matetika, indimy mikapoana jiosy izy, ary inefapolo latsaka ray avy, zany hoe 39 x 5 195 kapoka nazo azy. Zero tsara ny lazay ny Deutéronome ny 5:20 ny 5:7 fa ao anatin'io milazana Andriamanitra fa raha misy manana fahadisoana dia kapoka inefapolo farakabe inférieur ou égal à 40. Fa ny Paoly apôstôly mihoatra satria 195 dimy amin'ny sivifolo amin'izany. Rehefa izy mpanompon'i Kristy miadana ve izy, sambana ve izy, nitery kapona amin'ny hazo, ndray mandeha toram-bato, nitery mivaky sambo, raha indray andro sy indray alina tany amin'ny laviny, saika nahitaloza tamin'ny olo, saika nahitaloza tamin'ny jiolahy, saika nahitaloza tamin'ny tompotany. Ary tsy tompotany hafa fa tompotany namana. Saika nahitaloza tamin'ny jekolisa, saika nahitaloza tamin'ny tanàna, saika nahitaloza tany anefitra, saika nahitaloza tamin'ny ranomasina, saika nahitaloza tamin'ny ralasandy. Fisasara, fikerezany ainy, tsy fahitantoro matety, fahonoana, etae anoanana, etae atsiaka, fitanjahana, ary fiahiana ny fiangonana. Zany no atao hoe mitondra fahoriana no mifanarahana amin'ny Kristy, nefa manana fiainana sy fiadanana. Nefa manana fiainana sy fiadanana. Ny fahoriana rehavana dia tsy avy zany fa entina androana ny fijaliana, entina itenenana ny zava-manahirana, entina ilazana ny fahasarotana mpiaina rehetra mianjady amintsika. Manam-piadanana ve Paoly rehavana atao anatin'izany fahoriana lamina zay resantsika teo zany, manana fiainana mandrakizay izy, eny rehavana ampompon'Andriamanitra mbara no sedra fiainana tahaka ny Paoly apôstôly.
ary izany mahatonga ny olona no tena ao an'Andriamanitra amin'ny fiainany andavanandro azy. Indrindra Paoly apôstôly amin'ny Korinthiana faharoa dia nasilotsilo tamin'ny nofo aho izay iraky Satana hamely fandrao irerea izany nangatahako ny tamin'ny tompo mba ialany zany any nefa izy tamiko ahoana amponao ny fahasoava fa miery dia tanterana ny fahalemena koa maika sitrako ny irerea amin'ny fahalemeko mba hitoerany hery kristiana ka dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahatrana nohony amin'ny Kristy fa ny fahalemeko fahatanjahako. Izany koa iavana no paherezananao amin'izao isan-taona ny toby lehibe efarinena anatrehantsika ny teny faneva ka hitenena ny tompo amintsika izay olona efa vidiny manoka mba ahafahany teny amintsika ka nomezany amintsika amin'izany teny fampanantenana maritra mandrakizay zany. Fiainana sy fiadanana no mpanantenan'Andriamanitra ho an'izay nintsy matoky azy. Fiainana sy fiadanana no mpanantenan'Andriamanitra ho an'izay rahany. Fiainana sy fiadanana no mpanantenan'Andriamanitra ho an'ny zanany. Ry havana, maro antsika ny mandalo seky, maro antsika ny mandalo zava-tsarotra, mahatsiaro sambatra ve ianao ao anatin'izany fandalovanao fahoriana sy zava-tsarotra zany. Mahatsiaro sambatra ve ianao. Ndao jerentsika ny boky ny Habakoka toko fahatelo ny 5:7 tamin'ny 5:8. Anisan'ny sarotra jerena ny avana ny boky ny Habakoka fa jerenao akaiky ny Mika na Homa Habakoka misy azy. Misy ny Habakoka Mika na Homa Habakoka ny aorinany Zefania ao ahitantsika azy. Habakoka toko fahatelo ny 5:7. Tandao hoe rahantsika mamaky ny Habakoka toko fahatelo ny 5:7 tamin'ny 5:8. Fa na dia tsy mamotsina azy ny aviavy ary tsy misy voany voaloha, na dia madisy fanantenana azy an'oliva ary tsy mahavoka taroanina ny sana, na dia vonoina azy an'ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby andrapahitra, nefa izaho dia mbola mifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena aminy. Izany dia avana ny teniny ao anatin'ny zava-tsarotra. Misy karazan'olona midona pahoriana maro samihafa, misy karazan'olona mianja ty pahoriana, nefa ao anatin'ireny izy mahita fiadanana, mahita fahasambarana. Ao anatin'ireny azahoany fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ao anatin'ireny. Fa zavatra mahavariana koa dia zao, misy karazan'olona zay idona pahoriana, enjehana mafy. Misy karazan'olona zay tsy mitsahatra mihitsy ny fibosesiky ny ady hatreny eo amin'ny fiainana. Raha jerentsika miendrika ivelany manahoana ny paoziny, manam-piadanana izy. Hita amin'ny endriny zany fanana ny fiadanana zany ary tsy hita amin'ny endriny ny fahoriana miatra amin'ny fiainany satria miaraka amin'ny Jesosy Kristy izy. Hoe kristiana malala mipiry ianao mandalo fahoriana zava-tsarotra, efa nataonao ve ny tompo ao anatin'izany, efa nanary ianao ve izy, tsy hitany ve ny fahorianao, tsy ariavana. Manome toky ianao izy ao anatin'izany ka hitenenany aminao mandrakariva fa ny fanekeko taminy ny fiainana sy fiadanana. Dao mijerentsika ny teny Paoly apôstôly amarana antsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra. Korinthiana faharoa toko fahaefatra ny 9:9 hatramin'ny 10:10. Dia raha antsika rehetra mamaky zany Korinthiana faharoa toko fahaefatra 9:9 hatramin'ny 10:10 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voageza manodidina zay nefa tsy tery, dia rihevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy,
potra kanefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva eo teny izay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy fa izay zay velona dia atotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy koa ny fahafatesana ny miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo ary satria manana izany fanany finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino ka dia ny teny dia nino koa izahay fa miteny fa fantatray fa zay nanangana Jesosy tompo no anangana anay koa miaraka amin'ny Jesosy ka nolotra anay miaraka aminareo fa ny zavatra rehetra nataoko nohony aminareo mba hitombony fisaorana voninahitry'Andriamanitra no ny fotombony fahasoavana ao amin'ny mara ary tsy ketraka izahay fa na dia miavelona aza ny toetra ivela dia avaozina isanandro sanandro kosa ny toetra anatiny fa ny fahorenay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fantatra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery nity izahay fa nitsita fa nihita dia vetivety foana fa nitsita no aharitra mandrakizay maivana ny fahoriana ry avana ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy rehefa izy manome fanakeny rehefa izy manome tompo rehefa izy manao fanakena amintsika izay natsoiny sy nyfidi ho anao tokanan'io mitodika aminao koa ny tompo ao anatin'izany fanomeza tompo men'Andriamanitra anao zany ka itenenany aminao fa ny fanakeko taminy dia fiainana sy fiainana aza matahotra mombanao ny tompo aza mierikerika foana koa fa miara mandeha aminao izy ary hoantsika rehetra amin'ity isan-taona ity zany fanomeza tompo men'Andriamanitra zany ary famatorany antsika amin'ny fanekena amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy no hanomezany antsika fiainana sy fiadanana ka izarany antsika zany fiainana sy fiadanana maharitra mandrakizay zany engany isika rehetra amin'izao isan-taona atretsika zao mba hahafahantsika mandray zany teny zany ka raha miametrosika dia ho tadiditsika teny tompo raha sendrany mafy isika dia raiso zany faneva mitombo lehibe fareneny zany hitenenany tompo aminao fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana voninahitra ny ao n'Andriamanitra ry zany karafanay masina izay azo atao amin'ny indrindra aharitra mandrakizay amin'ny mitsangana ry avy nareo sy ny fitahina ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fiombonana sy firaisana amin'ny fanay masina ho aminareo rehetra tamin'izao mandrakizay amen. Ny faneva moderne sasatra sika tily asa fatratra Setting down the tomb,
iseto sy toloko nalifaolina lentininje susitaminao diatsio zakamilo nata azo fijanina simbamana paparoa metinizy tompo sinafi anitokoa kunde atrakaonilo omeoni entanao fa ize fanana fakana ino Jesu somba rasuni tanako tuvi mifo lapana tuku itu Jesu siapa rasuni tanahku tuvi mifo lapana tuku fiainanantanyane mandalo fitsapana baruzavatrase trainanga nanaombana ny finona aoa natinaoa zonise atao mahampi ray ny tompo amina itarika milalana makani sadinanamotra toerana yanganitrany luvasarumini zay omeny hoanao raisfizany fatsiane menanao ino Jesu somba rasuni tanahku tuvi mifo lapana tuku itu Jesu siapa rasuni tanahku tuvi mifo lapana tuku. Zaina mameno milo fa mafianga
mitrakitraky izao tontolo izao. Rany latsa sy Yesu androany, fomba niany fahazatoma, fa misy aya le tsy mba manga laina foniany ho anao. Fazanany anao, vidindrany anao, matoky azy fazamanahy. Matuki le Jesusi selpamuzino ranu masumiru tsakani azavela ula satadi Jesusi kua sambani tuma netwantanya netsilau zaniza asumparana safisedana sisalam mizani ndindra munyaretani atuluyazretini fazanany anao viditany anao matoky azy fazamanahy famifona no ilainy miaraka mandrakizay uninandapaniray fazanany anao vidindrany anao matoky azy fazamanahy famifona no ilainy miaraka mandrakizay uninandapaniray. Eo tsika tananare. Fazanany anao vidindrany anao matoky azy fazamanahy famifona no ilainy miaraka mandrakizay
toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanahilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ity onjam-peo mamintsika ity dia ny 180 teboka MHz izany.